Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tamin'ny taona 7telopolo talohan'i Kristy dia nobabon'ny tavika persiana no tarian'i Kirosy lehibe ny tanànan'i Babilôna ka nahatapitra hatreo ny fanjakan'i Belsazara mpanjaka. Efa antaonany maro no nitotongana ny fanjakana babilôniana na ara-pitondran-teny izany na ara-bakiteny. Tao amin'izany sehatra izany ny mpaminany Daniela dia nitoetra ho filamatry ny fahamarinana sy ny fahatsara-pitondran-tena. I Daniela no namaky ireo teny nilaza ny fisaran'Andriamanitra izay nosoratan'ny tanana tsy nisy raha teo amin'ilay rindrin'ny efitrano filanonana izay nataon'ny mpanjaka Belsazara, izay manao hoe efa voalanja tamin'ny mizany ianao ka indreo latsa-danja. Ankoatry ny fitsaran'ny lanitra izay tsy maintsy hitsarana ny olona tsirairay avy dia tsaraindreo olona mifanerasera amintsika eo amin'ny fiainana andavanandro ihany koa isika ry mpiaino namana. Ny mpiara-miasa amintsika, ny mpiara-mianatra, ny mpifanolo-bodorindrina, ireo olona ao anatin'ny fianakaviantsika dia samy manomba-tombana raha toka tena izy tokoa ny fiainam-bavaka iainantsika. Zavatra ataontsika no entin'ny olona hitsarana antsika sy Andriamanitra. Move isika mitaratra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famondrampony ary ny fahamarinana eo amin'ny lafindrehetra amin'ny fiainantsika ary maneho izany ve ny asantsika. Misy anatra lehibe ao amin'ny mpitory-teny ao. Mpitory-teny 12 ny 9:7 izay tsara arahan'ny olona rehetra. Mifaliry ratovo dia ny mbola tanora ianao ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanorana ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoamampo fazamalaina fartomotrany andro izany. Tarika nosy nino natao niasantsika rehetrety hasaramba fantatrao fa hoentino tsarainary ny filibana iainanao nandavanao ny tompoty mo efa nosaininao ray andro isy valiny hoentino tsarainy anao hifanatrika AWR izay lay onjany fanantinana. Izay rehetra ho ampo
ary ny fisainanao mivelatraminy avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aokajiwa dinonao fa takino tsisy pentina wentino tsarainy anao hifanatrikao miniray handray ny valeny nataonao ka oaize harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. betsaka ireo toejavatra mahatonga ny toromaso ara-dalàna amin'ny alina hitovy amin'ny fotoana lanilany foana. Efa nilaozan'ny toetrandro ny fieverana hoe rehefa matory ny olona iray dia mandao ny vatany ny fanahiny mandritra ny alina. Ilay ray ny mpitsabo Hipokraty ohatra efa nahita fa mandritra ny toromaso dia ny taova ao anatin'ny olombelona no miasa. Matetika no ampitoviana amin'ny fahafatesana sy ny toromaso satria tsy mahatsiaro tena ny olona matory ary tsy liana amin'ny zavatra manodidina azy. Miena ny ankamaroan'ny asa fanao ny vatana toy ny fisefoana, ny fikorianany rà, ny fampitoviana ny hafanany vatana amin'ny maripany ivelany, ny tanjaky ny ozatra. Misolo aina vaovao izany rehetra izany. Noho izany ny toromaso dia fotoana fanangonan-kery ho an'ny vatana, raha fotoana fandaniana ary indraindray aza fandany laniana ny tahirikery kosa ny fahatsiarovana. Nisy fandiniana naneo fa tonga alohan'ny filany vatana toromaso ny toromaso. Fampitandremana izy io. Tsy hoe matory sika satria reraka, izay toejavatra ratsy, fa matory sika mba tsy ho reraka. Fihetsika fiarovan-tena mandeha ho azy ho an'ny vatana ny toromaso. Filana ao anatin'ny olona raha voateraka, miseho tsy misy tanjony mazava ary mila azy avokoa ny olona rehetra. Miaraka amin'ny toromaso matetika ny nofy. Manofy betsaka koa ny vehivavy noho ny lehilahy amin'ny ankapobeny ary ny olona manao asa saina noho ny olona manao asa vatana. Betsaka kokoa ny nofy miseho amin'ny tapany faharoa amin'ny alina noho ny amin'ny tapany voalohany izay isian'ny toromaso lalina kokoa. Samy manana ny alalan'ny toromaso ny olona tsirairay fa azo klasiana ho karazany roa lehibe. Voalohany, ireo olona matory be amin'ny tapany voalohany amin'ny alina ary faharoa, ireo olona izay manana toromaso lalina rehefa avy natory adiny 5.
tsy ny abetsaky ny torimaso loatra no alalin'ny takiana fa ny atsarany. Matory ny zava-mananaina rehetra na biby na zava-maniry afa-tsy vitsivitsy fotsiny ihany manaraka ny lalan'ny natiora izy ireny. Ao ny karazam-boninkazo matory amin'ny atoandro ary mamelana amin'ny alina, ao ny mifanohitra amin'izay. Toy izany koa ny biby. Kanefa miaro ny ain'ny biby ny fankatoavana ny lalan'ny vatany, ilay atao hoe instinct. Ny fanarahan'io lalana io no mahatonga ny biby ho tratrantitra kanefa tsy manana aretina. Rehefa tonga ny ora fatoriana dia matory fehizay izy, tsy mila fanafody toy ny gardenal na mpiazy. Ny olombelona irery ihany no mandaa, mahatonga azy hiady hevitra momba ny lalàna voajanahary ny sainy mahiratra. Ny fahaizany sy ny asany manohitra ny lalàn'ny natiora. Ny fitadiavan'ny fahasambarana sy fahafinaretana mitarika azy hitolona amin'ny natiora ary ezaka novo izany. Miasa amin'ny atoandro ny olombelona ary tsy mahita firy ny masony amin'ny alina. Noforoniny aloha ny fanilo, avy eo ny lahanjirona siana menaka, dia hita ny lapozia, nodimiasa ny solotany. Mbola maizimaizina ihany anefa izany ka tsy maintsy natory aloha izy. Tonga nanampy ny olombelona ary ny herinaratra, hany ka azo atao no milaza hoe tsy misy alina sy andro tsony, tsy misy afa-tsy andro voajanahary ary andro namboarin'ny olombelona misesisesy. Noho izany, alaim-panahy isika hampiemotra ny ora fatoriana ara-dalàna. Satria miasa amin'ny atoandro ny olombelona dia miankina amin'ny fiodin'ny masoandro amin'ny ankapobeny ny fifoazana sy ny torimasony. Ny torimaso ihany koa isika dia fampitandremana ka misy ora vitsivitsy alohan'ny natongavana amin'ny torimaso tena takian'ny vatana noho ny avizanana. Manana fahaizana mahavariana iaina amin'ny zava-misy ny vatantsika raha tsy miopefy be loatra. Miovova araka ny taona, ny mahalana mahavavy ny olona iray ary indrindra araka ny toe-batany tsirairay ny torimaso ilainy. Tsy manao afa-tsy ny minono sy matory ohatra ny zazamena vava, fa nohitra amin'izany kosa ireo olona efa nahazo azo taona, torimaso fohifohy dia ampy azy. Ny ankizy 3 ka hatramin'ny 5 taona dia tokony atory 12 ora, ny 5 ka hatramin'ny 7 taona 13 ora, ny 7 ka hatramin'ny 10 taona 12 ora, ny tanora 10 ka hatramin'ny 12 taona 10 ka hatramin'ny 12 ora, ny 12 ka hatramin'ny 12 taona 7 ora ka hatramin'ny 10 ora. Ny lehibe kosa tokony atory adiny 7 hatramin'ny adiny 8 raha lehilahy ary adiny 8 ka hatramin'ny adiny 9 raha vehivavy. Misy karazany roa ny tsy fahampiana torimaso. Ny tsy fahampiana tonga dehibe ary ny tsy fahampiana tsy kelikely mizoitoy. Voalohany aloha ny tsy fahampiana be dehibe ny tena nodiniany manam-pahaizana. Mahafaty ny biby aingana kokoa ny tsy ampy torimaso noho ny tsy ampy sakafo. Arakaraky ny mahatanora azy no mahafaty azy aingana raha tsy matory mihitsy izy. Tsy ampy raha aloha izy mialohan'ny fahafatesany ka mety henatra amin'ny ampahefany aza ny liomena ao amin'ny rany. Misy fivitosana any amin'ny atidoha, ny aty ary ny azon-damosina ho an'ny biby sasany. Isan'ny adalara nataon'ny olombelona ny ady ny ho tompon-daka ny tsy fatoriana ely andrindra ka navita ny aritory 7 andro sy adiny 7 ary 7 sekondra ny mpandresy tamin'io ary nentana tany amin'ny hopitaly resitory. Misy fetra tsy hain'ny sitrapon'ny olombelona io arana ny fitakian'ny torimaso ka mahatonga ny loza azoroana etsiroa. Adidin'ny mpamily mahatsiaro teatory ohatra ny mijanona ary mandeha matory ora vitsy satria raha mahare fampitandremana ianao fa teatory tsy tsapanao akory fa efa matory ianao. Ny tsy fahampiana torimaso kelikely mitohitohy. Tsara ho fantatra kokoa satria sarotra ny fizahana azy, noho izany manimba kokoa. Toa miaina tsara ihany ny olona tsy ampy torimaso, kanefa izao ny zavatra hita tamin'ny tanora nanaovana fandiniana. Mora marary izy ireo raha sendra fivaovan'ny maripana, miaina amin'ny fitadidiana sy ny fahakingan'ny saina ary ny fahafahana mifantoka. Mia mavomavo ny hoditra ary be ahiahy ny endrika. Manameloka ny fomba fiaina moderna manome vahana ny fieretatory amin'ny lanonana na ny asa mandraraha amin'ny alina ny mpandinika maro izay mahita korotana ateraky ny fieretantory, avizanana, fiainan-danja, fahanterana. Ary raha tsy misy torimaso mihitsy dia tonga ny tazo ny rediredy ary miafara amin'ny fahafatesana. Tokony ho ampy sy ara-dalàna ny torimaso, indrindra ho an'ny ankizy,
tokony hitondra fahalalana ho azy ireo ny fianarany fa tsy hamen'ny sainy fotsiny ary anymy azo fotoana ampy atoriana. Alaviroanairay ny fakampana fefeo tsy anjady ireo fandrika mamay zay manintona ny fo satria ny fono tombotso nefa fantatro ireny fa tsy sitraka arovire ity foko malemy ndrao ao devo babony tsy atsiaro anao fenoy ny fana azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampanateny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ny aizy mitatao tsy ahafahanay mandeha eo aminao fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitraka ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale fenoy ny fana vazonay manome ireo avanay tsy mba manana ny feo ny fanantenana ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale fenoy ny fana azonay manome ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. fa le miarabantsika rehetra indray manaraka izao fandarana izao no hevitsika androany dia ny hoe mangoraka Andriamanitra, mangoraka Andriamanitra. milohan'izay dia manasanao hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. saotra tompono ny tombontsoa manokany meno anay afaka hianatra ny teninao amin'izao anio izao ingany hitoetra amponay izany arenao hitoetra isam-baravarana ka nitokatrano rehetra ny ho feny voninahitra ao sy feny fitahina avy aminao naran'i Jesosy, amen. mangoraka Andriamanitra. ao amin'ny marika toko voalohany 1:7 dia misy toejavatra anankiray izay sotomantsika lesona amin'ny tian'io ity. marika toko voalohany 1:7 dia nisy boka anankiray nanantona an' Jesosy, boka efa tena reraky ny fiainana, efa niaina tao anatin'ny ngidiny izany fiainana maizina sy feno fahotana izany, ary tsapany fa difitry ny ota ny fiainan'ity lehilahy ity. boka arabatana ity lehilahy ity no sady
na tsiaro any koa boky ara-panahy ka izay ny tsy natafandromandry azy nandritry ny fiainany rehetra. Ny tena olana dia ny hoe tsy maintsy nantosiran'ny olona izy ary indro nahatsiaro fady iranovana teo amin'ny fiarahamonina satria atahorana ny amindranany aretina amin'ny hafa. Ny haniny atao aminy dia tsy maintsy atoka-monina izy ary voarara mihitsy aza ny fifanaraserana amin'ny olona salamo ary soroina mafy ny izay fifamindrana izay dia tsy maintsy manao antso raha sendra mety fanena amin'ny olona izy. Ary teny anankiray izay tena mahonena dia ny hoe maloto hoe izay no antsoantso tsy maintsy atao nyity lehilahy ty isoroana izay mety amindrana ny aretina amin'ny hafa izay. Natsiaro tena very izy tamin'izay ary to tsy misy zavatra azo ny antenaina eo amin'ny fiainana. Dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe iza no ianteherana, iza no any antenaina ary iza no mba hamaha izao olana mangidy sy mahonena eo amin'ny fiainana izao. Ny farahery dia ny atsampy amin'ilay tsy mandao, iatsampy amin'ilay tompo ny fanavotana, iantsampy any amin'ilay mpamonjy be fitiavana. Ny tapany faharoa amin'ny Marka 1:7 dia voalaza fa ny antoraka namboraka teo amin'i Jesosy ny fahoriany sy ny olana ary tsy ny hafahafa ity lehilahy boka ity. Nandoatra ny tao am-pony ny zava-manahirana rehetra ary ny tapany farany aza dia zao no nalokin'ny feony ity boka ity hoe raha mety ianao dia mahay manadino aho. Raha mety ianao amela ny fahotako, manadino ny tsy mety nataoko rehetra ary ahatonga ho madio. Tsy nanafina ilay jamba, tsy nanometsiny ihany koa ny hoe nahoana no dia izao no niahatra tamin'ny fiainako, fa ny zavatra nataony dia hoe niangavy famondram-po sy fiantrana amin'ilay mpamonjy. Ho mantsy ny feo ny voaka teo amin'ny vavany hoe raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny 1:7 amin'ny Marka 1:1. Marka 1:7 dia ny hoe raha nandre izany Jesosy dia honena. Rehefa nanantona tsy ny sasalan'i Jesosy, nanala ny ahay rehetra sy ny mety fanahiana rehetra ilay jamba ka nesorony hoe sao tsy ho raisiny, be loatra ny fahotako, sao tsy ho raisiny, tsy mendrika ny ho raisiny aho. Nefa kosa tsy izany fa nentoraka ampahatokiana tamin'ny mpamonjy ilay jamba. Niteraka tampahatokiana tamin'ilay mila famonjena ilay difitra sy ny jamba ny fahotana ary niantoraka teo amin'ilay mpamonjy ilay boka noho ny fahotana rehetra. Mahafinaritra ny voalazan'ny Marka 1:7 fa honena Jesosy. Eo amin'ny zava-mitranga amintsika rehetra, zavatra mandroantsika rehetra dia tsaroa fa honena noho ny amintsika Andriamanitra, mangoraka noho ny amintsika Andriamanitra ary indro izy eto manoloana ilay boka, manoloana ilay difitry ny fahotana, manoloana n'ilay everina mihitsy fa aizy ny tontolo ny fahotana sy ny fahabokana, dia nanindritra ny tanany Jesosy, nanaisotra ny fahotana rehetra. Tahaka izany koa nataon'Andriamanitra rehefa manantona azy sika. Mangoraka antsika Andriamanitra, manindritra ny tanany izy andray atsika, manatrotra ny tanany isakambina na dia ao anatin'ny lotom-pahotana sy jamba ny fahotana aza isika. Tena ontsa Jesosy nijery ilay jamba, tahaka n'Andriamanitra koa ontsa rehefa mijery ny fiainantsika feno fahotana.
ary te amina mihitsy azy ary te hanafaka izany ka ho tonga olonafaka sy olona voadio sy mahiratra ny alan'ny lotom-pahotana isika. Mahafinaritra ny voalazan'ny Marka 1:7 tapany farany dia ny hoe nanendry azy izy ka nanao hoe mety aho. Raha nanontany mantsy ilay boka ny hoe mety afaka nadio avy ianao dia tamin'ny fo mangoraka sy fitiavana Jesosy ny laza mihitsy ny hoe mety. Rehefa nanantona any Jesosy amin'ny fotsika manontolo isika, rehefa mentoraka aminy amin'ny herintsika isika dia tsarovy ry-peny malala fa ekeny ny fangatahantsika rehetra ary vahany izay mampahory atsika. Ny Roma 7 dia ny hoe nidransehatra Jesosy ka nanambarany hoe mahadiova ianao. Niala ny abokany ary indro nadio sy ny afaka ny fahotan'ny fahabokana tamin'ity lehilahy ity. Mahafinaritra Andriamanitra, tena tia Andriamanitra manoloana ny zavatra mitranga amintsika rehetra dia azontsika taony manantona azy, mentoraka aminy, mamboraka azy ny ao am-pontsika rehetra. Fa raha izany nataontsika dia hiteny amintsika izy hoe mety aho noho ny aminao. Mety tsy ho boka rahabaky teny isika, mety tsy ho jamba ny fahotana sy donto ny fahotana ny fijerintsika rehetra, fa mety misy zavatra mamatotra atsika. Teteny aminao Jesosy androany hoe afaka hanadio anao aho. Nadio ilay jamba, niala ny fahotany ary afaka tamin'izay loto sy ny aiziny fahotana izay izy. Zao ny antso ho anao izay manaraka izao fantaran'izao androany. Jaona 9:7 tapany faharoa. Jaona 9:7 tapany faharoa dia ny hoe izay manantona tsy mba ho laviko. Ry-peny malala, mitsotra aminao ny tanan'Andriamanitra, mitsotra aminao ny ray be fitiavana te hanaisotra ny zava-manahirana anao rehetra, ireo fakofako-pahotana, ireo fakofako ny fahadisoana rehetra. Eny mety fahajambana ateraky ny ota aza te anome fahiratana ara-panao anao izy. Izay manantona ho ny Tompo, tsy mba ho laviko. Sitraka ao ve no mba hanantona azy amin'ny teny io ity? Sitraka ao ve no anao dingana hanantona an' Jesosy? Faly izy raha izay ny fanapakevitra ao. Iaraka hivavaka isika. Ray masino misaotra satria tena tianay ianao. Misaotra satria lehibe ny fitiavanao anay tsiraray avy. Misaotra satria nomenao anay ny afatra tamin'ity ity. Tompo te adio ho afaky ny fahotana izahay. Hiala aminay ny loto sy ny aizy ny fahotana rehetra. Teo manokana ny mpiaino izao afatra izao. Kasio ny fony izy ireo, kasio ny fiainana izy ireo, kasio ny masony izy ireo mba hahita ny tena fitiavana avy aminao. Ahita fa ianao dia mpamonjy mora azo indrindra. Ianao dia mpamonjy afaka anaisotra ny enta mavesatra rehetra. Koa dia tanterao misy ambaravarana izany, tanterao amin'ireo mpiaino izany, minaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao mpiara-mianatra ny pastora Andrianjaframamy Silvestre no nampita ny afatra ary mirarosoa sy fitahiny Tompo mandrakariva ho anao.
AWR Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13 Raio miantra ty fomahantra ry raio nisandrinao anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao iraio fitiavana antsoko iana ometokizao ny saiko reriraiko obalsamako iana anasitrana toko iana anasitrana ianao ry raio mahantra menatra mangariary raio fitiavana antsoko iana ometokizao ny saiko reriraiko obalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao ry raio mahantra menatra mangariary raio fitiavana antsoko iana. voatsinapy aoka tsy anao fitia volotakatra sy toetra ambozongoaika ka ny toetra fahakely ihany no mety miantitra mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina namaka manao ahoana aza hono a ny ravitoto tsy mba fitetika ary narefina manao akory aza tsy andrapaka amin'ny mamay ambilany ary nadodina sy maika ny tena izy izahay tompona ndraiky fandaharana dia tsy anadino ny araba manao piaino koa arahaba manao ny tsarotsarona sy ny arahaba manao ny soavisoaviny dia mirary ny ahitano soa ao anatin'izao fandaharana izao miarabanao namanarila tsy iorona tahaka ny oronantsy akory ny tenako fa ivelatra tahaka ny tafo be trano manoloana ny fionana aminao piaino
ko dia finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy mirary koa ny aharetanao iaino ny fandarana hatramin'ny farany miarabanao namana joelina antoarimisa mialohan'ny iresantsika ny loha hevitra izay horesanandroany dia tsara mandrakariva ny anatanterantsika vavaka ho an'ny mpiaino antsika eto amin'ny fandarana asaina anao namana joely mba hanatanteraka izany ry jehovah rainay eo ianao no namorona anay ianao no nanao anay toy izao manome aina anay sy ny fofonayna mahavelona ka mbola ahafahanay miaina ahafahanay miaona amin'reto mpiaino reto amin'izao fotoana izao ny tera ny laza ny saotra ny aza sy voninahitra anie dia ho anao reriany fantatray ary tsy miafina aminao ray malalo ny tsy fahamendrehanay ka hifonanay aminao tokoa izany koa mamelany elokay sasao madio zahay ho afa-paotana diovo afa-keloko ary aoka ny rahasoan'i Jesosy Kristy mba hanadio anay ankehitriny dia mangataka izahay mba hiarovanao anay amin'ny ratsy sy ny loza ary mivakam-panahy dia mba olona mpanao ny sitraponao sy mpakatoanao anie izahay indrindra ny ray aman-dreny izay mpanaraka izao fandarana izao mba ho ray aman-dreny feno fanahyny masina anie ka hanabe ny zanany araka ny sitraponao Jesosy Kristy tomponay eo tehirizy hoanao hatramin'ny farany koa ireo ankizy ireo tanora mba olova sarobidy ho mpandova amin'ny fiainana mandrakizay dia mihaino ny favakairay malalo fa tononina noho ny anaran'ilay Jesosy tianay amen andrio sika dia iresaka amin'ny manodidina amin'ny fanambadiana ny tokantrano ny fianakaviana sy ny fiaimpiainan'ireo mpisehatra manodidina izany tokantrano izany ao anatin'izany a ny fifandirana eo amin'ny finato vavy sy ny lafozam-bavy anisan'izany a ny fiaimpiainany zanaka eo anivo ny tokantrano ka hahitana ny zatovovavy be taraina amin'ny ray aman-dreniny sy be taraina amin'ny piraita-po aminy be resaka any amin'ny ray aman-dreniny ihany koa vehivavy be tati-bolana ny vehivavy fotsy varavarana dia iresaka ihany koa sika ny fitondran'ny mitanila izay ataon'ny ray aman-dreny resahantsika ihany koa ny atao hoe misy ny avany lahy sy ny avany vavy sy ny tsy fahazakana avambady eo ihany koa ny piraita-po amin'ny andaniny avy mitady hiditra amin'ny raha tokantranon'olona ny namana akaiky izay tia mitsabatsabaka loatra ny tokantranony namany ny tokantrano ahahaka ka fantatr' izao rehetra izao ny zava-misy iaina mmpivady ny fifaninana amin'ny vadin'ny pirahalahy ny fifaninana amin'ny vadin'ny piraita-po ny fifosafosana ataon'ny vadin'ny pirahalahy ny fanaovana tany avavaratra izay ataon'ny ray aman-dreny dia ho ataritsika ao anatin'ny resaresaka izay ho ataontsika namana rilahy ny mety mahatonga ireo tranga sy seho maromaro ireo ao anatin'izay ny fahafantarantsika ilay atao hoe ny tsy fisian'ny fankafizatena sy ny fahadokizatena na amin'ny ray aman-dreny zany na amin'ny zanaka ihany koa ka ny anomboantsika azy amin'ny tian'io ty namana rilahy dia mikasika ny fitsabatsabahan'ny reny sy ny anabavin'ny zatovolahy marina sy ekena fa manakasina sy haja ary fahefana lehibe ny ray aman-dreny ary anisan'izany indrindraindrindra ny reny izay azo lazaina fa ny sotro ny rano tsy tiana ny tondra sy volana ankibo ilay ny akindrindry ny rery ary ny taiza sy nanabe ary azo lazaina ihany koa fa misy ny fifamatorana manokana amin'ny zanany indrindra fa ny zanany lahy ka mahatonga ny reny ho somary miasa saina rehefa andehanambady a ilay zanany lahy fa ny olana namana rilahy dia izao lasa miditra loatra amin'ny tokantranon'ilay zanany lahy ilay reny lasa itsabahan'ilay renylay zatovolahy zany ny fomba fitantanana sy ny fomba hitondran'ilay zatovovavy vadiny zanany lahy zany hoe ilay vonanto vavy zany ka na ny laoka tokony na ny vary arotsaka na ny fanaka ao tokantrano dia
tiany hidirana avokoa ka ilay reny mihitsy no te hibaiko mikasika izany fiaina tokantranon'ilay mpivady vao izany ka lazaina fa mila toro ireo mpivady vao ireo satria mbola tanora fa naloatra hany ka mitranga ny olana eo amin'ilay rafozam-bavy sy ny finadivavy zany satria tsy manaiky atao izany lay finadivavy indraindraikio dia manampy ilay reniny zany ny anabavin'ilay zatovolahy miditra sy mitsabaka amin'ny tokantranony anadahany dia tonga mazava loatra ihany koa ny olana eo anivon'ny izy mihoatra ireo zany dia lay finadivavy sy lay anabavin'ilay zatovolahy ary indraindray dia mihitatra ilay olana ka lasa ny fianakaviana ray manontolo mihitsy no lasa misy olana satria lazay ny renyn'ilay zatovolahy sy ny anabaviny fa tsy mahay mitondra sy tsy mahay mitantana tokantrano ilay vinadivaviny fa mbola zazasaina mbola tanora fanaloatra ka mijalina zananylahy fa miamahi mijaly amakanina sy miferonaina ilay zananylahy ary ny tena loza azy dia misy amin'ireo lehilahy ireo izay marivo salosana no voataonany ka lasa miady amin'ilay vadiny ao tokantrano ary farany dia alainany amin'ilay vadiny ny vola izay voatokana ho tantan'ilay vadin'ilay zatovolahy zany ka ilay zatovolahy indray no lasa mitatam-bola izay azo lazaina fa tsy de tsara loatra satria no lazain'ny tolo fa ny lehilahy mifehy toko no lehilahy mitatam-bola sy tsy mamela amin'ny vadiny hitatana izany vola zany ao tokantranony ia tena zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina tokoa io sy ny zavatra voalaza io na manajoelantormisa de mba lasa saina ny tena sady mamitra-pantaniana hoe inona moa zany no mahatonga n'ilay renin'ilay zatovolahy na ny rafozam-bavin'lay vinadivavy zany hitsabaka sy te hitantana eo ihany koa le hoe te hibaiko an'lay vinadivavy toy izay voalaza teo zay raha ny fahafantarana azy aloha namana rylahy dia mbola manina ny vola ilay zananylahy ilay reniny satria talohana nambadian'ilay zatovolahy dia ilay zatovolahy no manome vola hivelomana sy manampy ny tokantrano zay nisy azy teo aloha zany zany hoe manome vola n'ilay reniny zany de le reniny mitatam-bola dia tahaka zany keo ilay zaobavin'ilay zatovovavy zany ilay anabavin'ilay zatovolahy de mbola manina tanteraka ny tolotolotra kely avy amin'ny anadahany dia lasa mametrakolana izy satria tapaka treo zany ilay tolotolotra kely izay fanomehan'ilay zatovolahy rehefa manambady izy de toy izany keo ilay reniny zany satria tapaka ilay vola fanomehan'ilay zatovolahy zany ka lasa manangana io olana sy atsangatsaman'orana io ilay reniny rehefa tsy mahazo an'izay vola izay intsony raha tsorony zany dia halahelom-bola le izy namana rylahy fa tsy hoe tsy fahaizan'ilay vinadivavy mitantana ny tokantrano ny tsekory ka lazaina fa mampijaly ilay zananylahy noho izany tsy tsara ny tsabahan'ilay reny na ny anabavin'ilay zatovolahy ny tokantranon'ilay zatovovavy satria efa izy ny tompona ndraikitra amin'izany tokantrano zany fa tapitra treo amin'ny nipetrahany teo ambany sokany ny fanabeazana sy ny fampianarana nataon'ny reniny azy fa tsara raha velo izy haleo tena sy hitatana ny tokantranony fa anisan'ny mahatonga n'ilay reny hitsabaka ny tokantranony zanany ihany ko namana rylahy dia ny fiheverana fa mbola zaza na ankizy mandrakariva ilay zanany ka tsy hanana mifatokisana hoe azaka zany tokantrano zany mihitsy dia tia no tantanina mandrakariva ilay tokantrano zanany zay antony ray ihany ko zay fa azo lazaina ihany ko fa vokatry ny tsy fananany olona iray ilay kisary tsara momba ny tenany sy ny tsy fananany fankafizatena ary tsy fananany fankafizatena sy ilay rafitsaina zay efa lazaintsika ombenombeny eto amin'ny fandarana no mahatonga zany olana rehetra zany satria ny olona tsy manana rafitsaina dia olona mahita lafinjavatra ratsy mandrakariva matetika sady olona anaty onja mandrakariva ka misamboaravoara etseroa ary matetika olona tsy matoky olona izy satria na ny tenany aza tsy atokisany sy tsy ankafiziny ia raha azoko tsara zany na mana joelantormisa de ny tsy fananan'ilay renin'ilay zatovolahy fatokisa tena sarafitsaina zany no mahatonga azy anao an'izany toetra zany le hoe tia tsabatsabaka de tonga hatramin'ny fatanteran'lay teny malagasy manao hoe alahelokanina fa tsy fotehinana no an'le reny sy le anabavin'le zatovolahy tena zany mihitsy namana rylahy
io tsy fananana fahatokisantena sy tsy fananana raha fitsaina io a no fototra sy mahatonga ny olana rehetra zany matetika izay tsy tsapan'ilay reny sy lay anabavin'ilay zatovolahy akory a izany olana zany fa dia manao ilay fihetsika izy satria everiny fa mety ilay fitsabajabahan'ny tokantrano janany izay azo lazaina fa tena tsy mety mihitsy zany zavatra izany. hoy a teny am-piandohanana manajoelantormisa hoe zavatra fahita eo amin'ny fiarahamonina tokoa ireo resadresaka izay nentintsika teto amin'ny fandaharana eny ary inona kosa ary a no sosokevitra avy amintsika eto amin'ny fandaharana mba ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny anabavy na ny soabavy satria manodidina an'izay moa ny resadresaka izay nentintsika teto amin'ny fandaharana inona no azontsika anampiana ireo karazan'olona ireo. Ya le izy a olana pisy eny amin'ny fiarahamonina ny olana eo amin'ny vinandivavy sy ny ravozam-bavy sy ny pizoabavy ho anao reny zatovolahy zany de zao hoe tsara raha diany mbola eo ampelantananao aloha ilay zanakao lahy dia ampianarinao beazinao ny hahay hitantana ny tokantrano ary tsy io zanakao lahy io ihany fa na ny zanakao vavy aza dia tsara be azinao mba hahay hitantana n'izany tokantrano zany ary akafy izany tokantrano zany. Zay ny voalohan'izay. Faharoa, manana fotoana lavabe ianao ray aman-dreny indrindra ianao ray reny a izay manana hery miasa mangina amin'ny zanakao mba anomezany fanabeazana zany ananan'ilay zanakao rafitsaina ananany fankafizana ny tenany ananana ny fahatokisantena ihany koa. Izay zavatra zay de azo entina ny anivon'ny tokantrano mba hahafahan'ilay zanakao koa makafia ny tokantrano. Ary farany rehefa vita ny adidinao nandritra ny 20 taona na teo ambany sokanao io zanakao lahy io dia avelao izy aleo tena amin'izay mba hizaka tena amin'izay mba hitondra ny tokantrano ka tsy tsara ianao reny hitsabatsabaka amin'ny tokantrano indrindra ny manasoketa ilay vinantino vavy fa efa nomenareo tsodrano izy mivady teo amin'ny fanamasinana ny mariazy na tany amin'ny vodiondry hoe mahorena tokantrano na maharena tokantrano dikan'izany dia efa anjarany manontolo ny miandraikitra ny raharaha tokantrano ninina zava-miseho ao na ny vary arotsaka na ny loka ataingana na ny fanaka ao tokantrano na ny rideau na inona de efa anjarany izy mivady amin'izay ny fanatanterahana izany rehetra izany. Vitatreo amin'izay ny adidinao ny any azonao atao dia ny mamangy na mitsititsitika manoro hevitra indraindray raha ilainy zany manoro hevitra tsy amin'ny fazavazana tsy amin'ny fifandirana fa amin'ny fotony sy ampitiavana mba hirindran'ny tokantrano izy mivady mba tsy hisy korotana. Tanora vao miary reo avelao izy anana zay faleovateny zay ho amin'ny fiarina dia haharina tokantrano tokoa izy mivady kely. Ya de antenaina fa nitondra soanao ny fanarahanao ny fandaharana fanabiazana androany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaraka etondratsika amin'ny fotoana manaraka fa ny androany kosa aloha dia mametraka ny kopakopa-tanana mahatsara fihavanana ny namanao Joelantormisa sy Rila. Veloma to. Jude 25. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien
suis rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Oui, le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Le plus important c'est l'amour. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Isaorana ny raintsika ny an-danitra mbola manome fotoana azy aontsika mandalina ny teniny. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Efa hitantsika fa niakatra ao any an-danitra Jesosy ary lazain'ny mpanoratra ny Hebreo hoe namaky ny efitra lamba izy. Inona moa io efitra lamba io ary inona no asany? Milaza karazany telo no hoe efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina. Voalohany ny fefy lamba manodidina ny kianja. Faharoa ny lamba fidirana ao amin'ny efitra masina. Ary fahatelo ny efitra lamba mampisaraka ny efitra masina sy ny masina indrindra. Ireo lamba telo ireo dia sady fidirana no fefy izay tsy misy afa-tsy olona vitsy ihany no mahazo mandalo aminy. Inona ny fampitandreman'Andriamanitra momba ny efitra lamba? Ovakitsika ny Levitikos 4:1-2. Levitikos 4:1-2. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: lazao amin'ny Arona raha alahanao mba tsy hiditra mandrakariva ao amin'ny fitoerana masina izy, dia ao anatin'ny efitra lamba eo anoloan'ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny fiara mba tsy hahafaty azy, fa iseho eo amin'ny raona eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana. Fiarovana ho an'ny mpisorona ny efitra lamba rehefa manao fanompoana eo anatrehan'ilay Andriamanitra masina izy ireo. Taorian'ny fahotany zanak'Israely tamin'ilay ombilahy kely volamena dia niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra fa tsy mba hiaraka amin'izy ireo ho any amin'ny tany nampanantenaina izy, fa andrao andringana azy ireo eny an-dalana satria olona mahafiatiko izy ireo. Exodus 4:17. Noho izany dia nafindran'i Mosesy lavitra teny ivelan'ny tombony tran'ilay fiaonana. Rehefa nanao fanelanelana nefa Mosesy dia neken'Andriamanitra ihany niara-dita amin'izy ireo, saingy nisy fepetra maro napetrany ho fiarovana ny olona raha olona eo amin'izy ireo izy. Anisan'ireo fepetra ireo ny fomba fitobian'ny zanak'Israely. Tsy maintsy nanao efajoro na nididina ny tabernakely izy ireo. Ankoatr'izay dia nitobona nididina ny fitoerana masina ny Levita ho fiarovana ny fitoerana masina sy ny fanakao aminy amin'izay mety ho fanembatsembana ny vahiny. Raha ny marina dia toy ny fefy lamba izy ireo izay niaro ny zanak'Israely. Izao no voalaza ao amin'ny Nomerito 1:17. Nomerito 1:17. Fa ny Levita kosa hitoby manodidina ny tabernakely ny vavolombelona mba tsy hisy fatezerana hahatratra ny fiangonan'ny zanak'Israely
ary ny levita hitandrina ny anjara raharaha momba ny taberina kely ny vavolombelona. Amin'ny mampisorontsika an' Jesosy dia fefilamba miaro antsika koa izy. Naorin'Andriamanitra teo nivontsika ny tranolay tamin'ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo ka nanjary afaka ny banjina ny voninahiny isika. Nanjary azon'ilay Andriamanitra masina natao ny miaina teo nivon'ny olona feno tsy fatanterahana. Izany sary rehetra izany dia milaza amintsika fa tena mety ho akaiky antsika tokoa ilay Andriamanitra mpamorona izay nahary izao rehetra izao. Tsy mahafoy izy na dia feno fahotana azy isika fa te hamonjy, te hiara-onina amintsika. Inoko fa fantatrao ilay andiny milaza izany dia ny Eksodosy 5:9 manao hoe: ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia oniny eo aminy aho. Ary nanomboka tamin'ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo dia miara-monina amin'ny olona mihitsy Andriamanitra. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona 2:7. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amin'izao andro faran'izao dia mbola azo atao tsara ny miara-monina amin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Ny fanahiny masina mitoetra ao amintsika. Izay no mamarana ny fotoana ny arahan'androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.